rehefa tsy mifanaraka tsy jere fa ny olona tompoko rehefa hoe fanarana ny Kristy no mahatonga azy eo anaty ninona natao aminy tsy mihevitra mihitsy izy satria ny tenin'Andriamanitra no manamarina izany. Zay ny afatra tiako amin'ny tainantsika androany. Aza malaiky fahatsoana raha tsy ohatran'i Davida tena mpanota Andriamanitra. Fa nefa kosa aza mijanona amin'izany toerana zany fa avelao Kristy hiditra ao anatin'ny fonao. Ahoana fomba tafiditra ny Kristy ao anatin'ny fonao tsy hoanina akory fa ny Romana 7:7 ny recette mampiseho aminao hoe ahoana ny fomba andraisana ny Kristy ozy izy satria raha manaiky any Jesosy ny tompo any vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia hovonjena ianao fa amin'ny folo inona azahoana famarinana fa mivavana mekena azahoana famonjena. Tandremo so efa 10 cm ny tsy tonga anao atongavanao ny fiainana mandrakizay tsy andovanao ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao satria tamin'ny saina daholo nanaranao ny tompo nampidirina tao anatin'ny saina fa religieux ianao tahaka ilay vehivavy Samaritana ny resaka tamin'ny Kristy tany Pedroany fa ianao dia protestanta mafanafo, ianao dia katolika mafanafo, ianao dia musulman mafanafo. Zany no ampidirina anatin'ny satria tsy misy mihitsy mba hananontany hoe tena azonao antoka ve mahazanak'Andriamanitra anao ka ninona izany tsy ala amin'izany ianao satria efa zay ny etahanao zanak'Andriamanitra ianao ary fanan'Andriamanitra zay miditra ao anatinao tsy miala aminao mandrakizay. Araky ny Efesiana 4:7 lasa vita tompo-kaseny amin'ny fanahy masina ianao dia io no manamafy aminao. C'est une conception subjective fa zanak'Andriamanitra ianao. Za afaka mamitaka anareo fa za tsy afaka mamitaka an' Jesosy. Ianareo afaka mamitaka fa ianao tsy afaka mamitaka an'Andriamanitra fa izy malala ny amponao hoe tena mitoetra ny finoana va ianao satria saly mbola olona le tena mpanao activité fotsiny eo amin'ny fivavahana kristiana. Fa raha ianao no naiky ny tompo arakaraky ny toerany ao po ny isokafa ny vavanao zay mahatonga hoe manaiky amin'ny fo dia mino dia mino amin'ny fo dia manaiky amin'ny vava na iza toerana misy anao miteny momba ny Kristy foana ianao na iza toerana misy anao zany tompoko natao hoe olom-bovonjy. Fa raha ny fiangonana no taizan'ny olona ho tena zanak'Andriamanitra marina ny olona ny ten'Andriamanitra fa tsy propriéténa dénomination zay tena hitako hoe mandreraka mihitsy kristianisme eran'izao tontolo zao afa fandehan'ny tantara satria Paul apôstôly sy Petera tena feno fanahy izy mitory ny filazantsara fa tsy mitory ny tompon'olona. Hatramin'izao fotoana zao mbola ilay mpitory ny filazantsara raha malaza no Jesosy Kristy any Madagasikara mampalahelo fa raha tianao